mankasitraka ny mpanompony zay nitondratsika atao anatin'ny fiderana lehibe ny tompo ary zay fahalehibeazan'izay zay fahasoavan'izay mbola natoy izao atsika vavaka sika ho an'ny tenin'Andriamanitra manasanao hoe arivavaka ho amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra misaotra anao hatrany izahay mampianatra anay ny teninao hoe misaorany Jehova misaorany amin'ny zavatra rehetra fa izany nisy sitrapon'Andriamanitra aminareo dia ny amin'ny Kristy Jesosy izany. Misaotra satria velonay makasitraka satria nomenao fofonaina mankatelina anao zay satria mbola nomenao ny fahasoavana amin'izao anio izao. Ndeto ny vahoakanao na iza Jesosy na ny ety aminay ety Canada na ny any a France na ny any Europa na ny a Madagascar na ny any ny firenena hafa Maurice sy ny sisa zay manaraka Jesosy hitanao daholo ireo vahoakanao. Misy teny indray omenao anay tsirairay avy amin'ity anio ity dia aoka ianao foana no hita fanay ary ny fananao masina no amangy ny tsirairay avy ary manasanao zay fanamasina vangilo tsirairay avy ary ianao no hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao fa izaho dia fitaovana fotsiny ary ny fananao masina no ameny teny eo am-bavako ary ame zay zavatra rehetra tokony fantatra hoe na sazy mitondra aza dia miteneninao androany makasitraka anao sady ary mitenena toy ny fanaonao fa mbola vonona trany ary vonona foana ny ianaonao izay amin'ny anaranao Jesosy amen. Araka ny vakiteny natao teo ry havana dia ny eo amin'ny Galatiana toko 5 dia avetsika sokafana tsy maninona azafady Galatiana toko 5 Galatiana toko 5 ka ny andininy fa 19 Galatiana toko 5 andininy fa 19 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy izay teny izay fa hoy aho mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Io tenin'Andriamanitra zay notorian'ny Paoly epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny ry zareo tao Galatia na ry zareo tao Galaty zany no teny nomeny tompo fanokafana amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Mazava ry havana ny tenin'ny Paoly eto hoe mampianatra izy ary mitondra fampianarana ho an'ny zareo tao Galatia hoe ilaina mandeha araky ny fanahy. Dia eto tsindrina kely ilay fanahy satria misy roa matsy ny karazan'ny fanahy eto amin'ny fiainantsika eto amin'ny tontolo iainantsika eto amin'ny maha-olombelona eto amin'ny univers. Misy ny fanahy tsara ary misy ny fanahy ratsy fa eto amin'ity teny ity dia tsara ho tsipitsipihany eto amin'ny voalohany eto hoe ny fanahy resahan'ny Paoly dia ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina na ny fanahy ny fahamarinana. Dia raha manomboka tsika eto amin'ny fampidirana dia Jesosy dia efa somary alohan'izy mbola tamin'i Jesosy mbola tetỳ tany dia efa nanomboka nampianatra izy nanomboka nampianatra koa izy ny mpianatra ndao jerentsika vetrany ao amin'ny Jaune ndao iaraka sokafana azafady tompoko raha misy baiboly eo aminao eo dia sokafantsika vetivety fanokafana an'izao afatra izao ao amin'ny Jaune toko 4:20 jerentsika vetivety Jaune toko 4:20 andininy fa 19 sy ny fa 17 Jean chapitre 14 verset 16 et 17 amin'ny anaran'i Jesosy toy izao amin'ny amakiko azy. Hoy Jesosy eto no miteny zany ary izaho angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo ny mpampionona hafa mba ho ao aminareo mandrakizay. 17 dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Eto Jesosy teto tena mbola en mission izy mbola tena fantatritsika rehetra fa mbola tetỳ tany izy ary efa manomboka madivadiva ho tonga ny amin'ny fotoanany araky ny tenin'i Jesosy tao amin'ny Jaune toko 4 tamin'ny toko teny tamin'ny herinandrano hoe mbola tsy tonga ny fotoako satria fantatry Jesosy ho avy ilay fotoana tsy maintsy
omboany amin'ny azo fijaliana izy tsy maintsy ho atolotra ny tena no fanatitra velona famonjenanao dia nanafatra ny mpianatra izy teto hoe rehefa ho lasa ozy izy izao angataka amin'ny ray dia andefa ny fanahy ny fahamarinana izy dia io fanahy ny fahamarinana io na io fanahyn'Andriamanitra nangatahany Jesosy io dia io ilay tandindona ny fanahy masina ary hitantsika amin'ny baiboly zany fa aty amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa tsy hotsokafantsika intsony 50 andro taty aorinan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra ny fetin'ny Pentecoste ny Jiosy dia hitantsika fa nidina ny fanahy masina tsy toroteny momba ny fanahy masina androany fa loha hevitra ho resahantsika araka io ten'Andriamanitra io dia zao hoe mandehana araka ny fanahy masina izay ny loha hevitra zany hoe ahoana tokoa moa zany ny fiainantsika ny lalan-danitra rahantsika ity dia io loha hevitra io no men'ny tompo androany hoe mandehana araka ny fanan'Andriamanitra araka ny fanahy masina dia raha mijery ihany koa tsika eto am-pamaranana an'izay fampidirana zay satria irososika ny amin'ny fijerena hoe ahoana tokoa drany ny fanazavan'ny baiboly ny amin'le hoe mandeha araka ny fanahy mandeha araka ny fanahy masina zay dia Jesosy ihany nampianatra efa tao sahan'ny Getsemane izy raha hitantsika eo amin'ny Matthieu 4:20 zany dia ho jerentsika ane ao amin'ny Matthieu 4:20 amin'io resaka fanahy io satria raha vao miresaka fanahy tsika amin'ny maha-olombelona dia tsy afa misaraka amin'ny fanahy zany hoe mifanindra an-dalana eny ny nofo ny maha-olona tsika ity le chair dia niteny Jesosy tao satria efa miditra ao anatin'le fazy isamborana azy ny Jodasy ireo firongony teto amin'ity Matthieu 4:20 ity dia ozy izy Jesosy eo amin'ny 9:70 Matthieu 26:41 manao ohatr'izao milaza ohatr'izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miareta tory sy mivavay ianareo ozy izy mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy mety ihany ny nofo mety ihany ny fanahy azafa tompoko mety ihany ny fanahy fa ny nofo ny malemina hoe ny nofo ny tsy manan-kery eo zany Jesosy dia efa manomboka efa mampianatra tokoa ny mpianatra hoe ory zareo ory rahalahy ory mpianatra efa tena amin'le fazy final tsika efa tena tokony tsy atoritory fa tena tokony tena miditra amina fazina vavaka sy fiereta-tory sy tena miady amam-bavaka satolona satria ho avy ny fahavalo dia lasy Jesosy nitokana dia natory ny mpianatra nanao intelo ohatr'izay Jesosy fa noho Jesosy hoe matoroizy amin'izay nareo zalahy fa tena rendrika nareo zany dia navelan'i Jesosy zareo natory inona ny tiany aviana amin'izay dia zao hoe ny fanahy mpianatra ny etaetan'ny mpianatra tena nampian'i Jesosy ihany fa ilay nofony mihitsy no grevy nofony zareo mihitsy ihany vatany no mandaa amin'izay hoe zao kosa angambary Jesosy efa misasakalina mahery ve zao na efa tsy sasakalina tsy fantatro amin'ny firy le ora marina fa tokony efa midôdô amin'izay ve zao dia ozy ny tompo hoe matoroizy ary midôdôva amin'izay ary aloha tsy maninona fa dia hiatrika irery Jesosy dia niatrika Jesosy fantatritsika ny toena ny zavatra tiana tsoahano anatin'izay fampianaran'i Jesosy zay dia zao hoe misy anankiroa zavatra anankiroa eo amin'ny maha-olombelona atsika mifanohatra ary miady ireo izy zay miady zay ny fanahy io sy ny nofoko ny miady ary raha tena mandinika isika raha tena mandinika ny ten'Andriamanitra ihany koa ary voapasan'ny baiboly amintsika zay rehefa avy eo hoe ahoana tokoa ary zany mandeha araka ny fanahy zany ahoana moa na possible an'izany kizara mbola mitafy nofo sy raha dia aloha ny baiboly ny anamarina azy rehefa avy eo satria ny baiboly no manome antsika ny fahamarinana ary Jesosy ny teny hoe ny fanahy ny fahamarinana no alefako aminareo dia izy ny empafantatra ary zao tontolo zao izy tsy mahazo an'io tsy manana an'io fa ny zanak'Andriamanitra no mena an'io dia ho jerentsika eo ary hoe ahoana zany miaina amin'ny fa mandeha araka ny fanahy zany eto ny mpianatra dia hitantsika fa tena niady izy niady ny nofony sy niady ny fanahiny hoe Jesosy miadikady nefa tsika ve zany zalahy dia tsy mba hisupporter an'le mpampianatra tsika le grand maître tsika 3 fois ozy ako averiko ihany efa fotoana ozy zao Jesosy hoe mbola atoriana nefa rendrika zalahy zay le nofo malemy nofo avy Jesosy ny reconnaître an'izay hoe malemy le nofo hoe tsy manan-kery le nofo fa ny fanahy ny tiany Jesosy mifazony hoe aza matoritory ny fanahinareo fa ny fahavalo efa io alina io dia nitonga ary Jodasy avy eo dia nisambotrany Jesosy
zavatra anankiroa no jerentsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity hoe mandeha anaraka ny fanaty araka io tenin'ny Paoly io. Hijeritsika amin'ny tapany voalohany hoe ahoana araka ny baiboly trangany zavatra, situation anankiray, contexte anankiray, personnage na maromaro kokoa couple anankiray nandeha araka ny nofo, inona zavatra niseho, ahoana ny hafaran zareo. De ny deuxième partie ny tapany faharoa hijery personnage anankiray tsika hoe ahoana ny enan'izany olona zany, olo ordinaire ohatranao io mihitsy izy, fa tsy hoe olona extra na sanatria hoe extraterrestre zavaty, na hoe sanatria extra ka hoe spécial mihitsy izy ka izy zany tonga de olona fanatena 100% mihitsy, fa olona ordinaire ohatrà izy olona ordinaire ohatranao. Deuxième partie nandeha araka ny fanahy, inona zavatra niseho, ahoana ny hafarany, de mamarina antsika hoe inona ary nitsokevitra, inona ny message, inona ny afatra tiany Jesosy. Hoentiko raisina indray amin'ity fotoana meny antsika ity satria rendez-vous an Jesosy ity averimberiko matetika zay isaky ny tena, satria za zao natratra ny anio satria mbola tiany atratra noho ny fahasoavany noho ny famindram-pony, mbola misy zavatra tiany ho ataoko, tiany ho ataonao, tiany ho ataotsika, fa misy tsy natratra ny anio fa mahala izy de tapitra ny fotoanany. De isaorantsika ny tompony amin'izay famindram-pony sy ny fahasoavany zay ny amin'ny fitiavana antsika. Ndao ary manasanao alokatra ny baiboly, jerentsika avy hatrany io personnage voalohany io ary amin'ny asan'ny apôstôly avy hatrany manasanao hiaraka ho jerentsika asan'ny apôstôly, Actes des Apôtres chapitre 5. Asan'ny apôstôly toko fadimy asan'ny apôstôly toko fadimy andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 jusqu'à 4. Vakiko rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fadimy, azafady toko fadimy andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nalala izany. I Safira zany io nalala n'izany zavatra zany. Tenentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo tongotry ny apôstôly. Andininy fahatelo. Fa hoy Petera, ry Ananiasy rery zany nandeha teto le raha-pianakaviany, nahoana Satana ozy izy no nameno ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidin'ny tany. De hoy izy Petera any andininy faefatra hoe fony tsy mbola namidy ny tany, tsy hanao ihany va izany, ary rehefa namidy tsy hanananao fahafana koa va, fa nahoana no nisaindy izany taom-ponao ianao, tsy nandainga tamin'ny olona ianao ozy izy Petera, fa nandainga tamin'Andriamanitra. Andininy fadimy toizantsika kely, ary noho nandre izany teny zany Ananiasy dia nikarapoka ka nanolotra ny fanahiny dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany zavatra zany. Ajanontsika hatreo Actes des Apôtres chapitre 5 verset 1 à 5. Fantatritsika loatra io tantara io. Raha miverina kely tsika eo ambony eo amin'ny Actes des Apôtres chapitre 4 verset 34 jusqu'à 37, de ny zavatra misy ravana eo amin'ny 5:telopolo ka hatramin'ny 5:telopolo, de tsara ho fantatritsika fa ny zavatra niainan'ny kristianina tao hoe mpino nanara-dian'i Kristy, ireo mpino nandray ny famonjena taorinan Jesosy niakatra tany an-drano, taorinan ny dinan'ny fanamasina, de ny fomba fiainany ny environnement niaina zareo de zao, ny zavatra rehetra nananany tsiraray ny zavatra rehetra hoy ao afa-tsy ny apahany nentina noho ny fiasan'ny fanamasina, satria tonga de nahery vaika be ny fanamasina vao nilatsaka de nitory Petera, ry Jona, ry Jakoba sy ny apôstôly rehetrarehetra, de fanamanarivo ny voavonjy nibebaka nandray an Jesosy latsahan'ny fanamasina, de tonga dia tsy naka zavatra ho an'ny tenany izy fa tonga de zay ny fomba fiasa hoe andao zay ananana atolotra eo amin'ny apôstôly, de ny apôstôly no nendraikitra an'izay. Ary taty arina ozy ny apôstôly hoe tsy vitantsika ntsony ty mission ty fa hitarina an'reto zavatra men'ny olona tsika de ho very fanompona, fa aloha anendry olona de zay nanomboka hoe nanendry mpitandrina latabatra izy fitolary ao anatin'izany Etienne ary Stéphane sy ny ekipa, fa nifonsa tamin'ny vavaka sy ny teo amin'ny asa fanompoana ny apôstôly, fa teo aloha teo zany tena nomeno amin'ny apôstôly ny fananana rehetra, de anisan'izany ry Ananiasy Safira. Eto zany de tsara ho fantatra fa Ananiasy Safira de nafantatra ny fahamarinana, ary tena nalala an'le famonjena izy, satria zao raha tsy nalala an'le fahamarinana izy tsy nitondra an'le fananany teo amin'ny apotiky ny apôstôly zany mihitsy izy satria tsy fantany akory ary zany, fa
eto dia ahafahan'ny tenin'Andriamanitra manazava amintsika hoe fatan'le zava-misy ary zay ny tontolo iainan'ireo mpino ireo tamin'izany. Fa ny zavatra ny nampalahelo dia zao hitantsika eo amin'ny 9:7 io raha jerenao dia i Petera tamin'izany dia tena vato ary fanahy masina tena toy ny afo Petera. Tsy ny teny akory Ananiasy eto tsy ny lohbava akory Ananiasy fa tonga dia fantatry Petera ny fanahy masina tao amin'ny Petera ny diserne hoe misy zavatra tsy tena milamina tsara nataon'ity rahalahiko Ananiasy ity. I Ananiasy amin'io mandeha normal ihany ko efa nitondra vola be zao kosa ve efa eo amin'ny apôstôly anisan'ny hoe apôstôly lehibe ve Petera sy ry Jauna sy ireo ekipa teo dia inona no ifahadisoana amin'izany. Ary ny zavatra tsara nataony tsara zay nataony Ananiasy zay ary ny zavatra tsara nataony izy couple anankiroa dia zao ny ray saina izy mivady tsara zay azo raisitsika zay amintsika efa manatokantrano ny mpivady dia ilainy amin'ny ray saina fa ny tsy nety teto ny ray saina tamin'ny zavatry ny nofo sy ny zavatry ny fisainan'ny tany izy mivady hoe ohatra ny tena grosso mainty iry dada ohatra ny hitako ery zany Safira ny teny hoe Ananiasy dia io vola rehetra io ve dia tonga dia atotona daoly tena eo amin'ny apôstôly so dia voa amin'izao alao mba ny tena sinapahany ainy aloha mijanona amintsika fa crise ingy zao ao anatina mihiboka ve tsika zao eto amin'ny contexte tsika zao continuo ve dia ho alefa any amin'Andriamanitra daoly ny vola. Iny koa Ananiasy ohatran'ny marina ny tenao ray matoa tsy haiko aloha na Safira ny tena zay na Ananiasy fa ndray amin'izay ka zay possible dia mifanaraka izy mivady dia netiny Ananiasy le izy. Zavatra anankitelo ny asoahany natao anatin'io lesona io nampalahelo dia nieritseritsy Ananiasy hoe ho faly Petera ho faly ny apôstôly satria mitondra vola vidin'ny tany i Ananiasy izy mivady zany hoe nanome an'le izy ary ny tonga dia nitsorony Petera tsy mbola niteny akory Ananiasy teto amin'io andininy ny kahany Ananiasy io hoe apahany any any tiana zao fa tonga dia voalen'ny fanahy masina hoe ny apaham-bola no entinao io fa tsy vola manontolo tsy totalité io. Taitra be Ananiasy hoe comment il a pu découvrir ahoana ny alalan'ny Petera an'izany dia teo ny enjana ry havana satria zao nitsorony Petera hoe tsy izany iny andainganao tsy mandainga amin'ny olombelona ny ianao fa Andriamanitra mihitsy ny andainganao hoe ity le vola vidin'ny tany satria ny fomba fanaontsika hatramin'izay ny vola manontolo ny apetraka ka nandainga tamin'ny fanahy masina ianao dia vao vitsy zay teny zay tonga dia nanolotra ny ainy nanolotra ny fanahiny Ananiasy tonga dia tankina vita ny fiainany tapitra. Lasy Ananiasy nalain'ny mpianatra hoe aleveno dia tsy fantatra fa iny koa madama taty aoriana mifanaraka izy zany mety hoe alao aloha zany mitondra ny première partie ny somme voalohany dia veo anao raha matoa mandeha faharoa mba hita mihitsy hoe tena mitondra gros somme tsika iny koa raha matoa fa mandamina be amin'izay hoe aiza nareo ry Petera dia iny izy fa mandeha amin'izay Petera amin'izay eo amin'ny kahany Safira nanontany Petera hitantsika eo ambany eo amin'ny andininy fahavalo ty ihany ve ozy izy ny vola vidin'ny tany iny koa raha matoa fa tonga dia mandeha normal be tena io ka io mihitsy dia ozy izy Petera hoe ary maninona ary nareo mivady no mifanaraka akafanan'Andriamanitra dia taitra indray koa Safira hoe fa ahoana i Safira tsy mahalala an'ilay contexte mivadiny hoe raha misianao nge efa tsy atao tany tsony efa mivadika any amin'ny tontolo hafa any amin'ny efa lasa any amin'ny mandrakizay any izy dia vao nare an'izay izy hoe makafanan'Andriamanitra nareo dia ho faty ianao izy fa eto amin'le nafiatesan'ny vadinao ihany ianao dia tonga dia maty koa Safira teo an'eo ihany ary ny trouble ny olona ary natahotra ny olona rehetra tamin'izany na ino an'izany zany contexte tamin'izany tany amin'ny année 33 tany zany année 34 après nahatongavan'i Jesosy. Zao tsika ty amin'ny 2020 nampalahelo avana dia zao ary tiany tompo itenenanahy za voalohany itenenana tsika tsiraray avy tsika zay manaraka hoe lainga ny fitiavam-bola ny fitiavana voninahitra ireo teboka telo ireo no sainin-dratsy araka ny andininy fahatelo nytenenin'ny Petera hoe nahoana Satana no nameno ny fonao ka lasa nandainga mihitsy ianao lasa tia vola ianao ary lasa tia voninahitra ianao tia sehoseho hoe
Zara vao mitsolo malona amin'ny petera tonga de taraiky izy tena bravo kosa ary ananasa vola be zao kosa ve lesona tsoanina de zao ry havana amaranana ny tapany voalohany iny ny olombelona am'izao tsika ny teny zao mety ho voafitaka ao za tena mety ho voafitaka ao ary mety afaka mamitaka olona sika amin'ny maha olombelona fa zao tsarovy araky ny ao amin'ny 1 Samuel voalohany toko fahenina amby folo andininy fahafito raha tsaronao tantara raha hitady any Davidy ho mpanjaka Andriamanitra de naniraka izy any Samuela de hoe jerevo fa amitaranaki Jesse ao le izy de nahita ny zokony Davidy ary Samuela de bogosy be daholo zala sady goava mbe tena costaud be daholo ty Eliaby ty ngamba le izy tsy izy io fa le anankiray tsy izy io fa le anankiray le i Samuela valina amin'ny contexte eo amin'ny maso ivelany de ozy Andriamanitra zany tsy mijery ivelany rehefa mijery Samuel fa ozy Andriamanitra Jehova mijery ny fo koa hitan'Andriamanitra tsy misy miafina tompo ary fantary Jesosy tsara hoe manahoana marina moa fon'le zala ty de ohatr'izay ianao ohatr'izay tsika rehetrarehetra tsy misy miafina fa ohatran'ireny écran géant reny hoe iny any manahoana indray izy zao iny madio ny fony iny ohatra misy gris kely ny fony zao neny Andriamanitra io no miteny izy ny afaka mitsaranao fa tsy misy afaka mitsaranao nizanizy araka ny tenin'Andriamanitra fa zao napalahelo eto ary nytiany tompo anairana antsika androany tiany fanamasina anairana de zao hoe tandremo nazo ny anaina Safira fa nandeha araky ny nofo nandeha araky ny saina de inona no miseho maty any asy maty Safira mety tsy maty ara-nofo avy hatrany aho mety tsy maty ara-nofo avy hatrany ianao fa ny zavatra misy raha vao miditra amin'ny fazana ara-nofo isika rehefa mandeha araky ny nofontsika sy ny saintsika fa tsy mandeha araky ny fitania amin'ny fanahy de maty avy hatrany ny fanahintsika de mety ho velona ianao ara-batana fa ny fanahinao efa maty zay le hoe maty fa velona ary ny malagasy de manana an'izany fahatsapana zany havana hoe ny fanahy ny maha olona matoromy ny taolo malagasy ny tena zany fantatry ny zareo hoe ny olombelona ty tsy ty olona nofo ty sy vatany ty fotsiny fa misy fanahy ao anatiny ao le amina ao anatiny ao de iny ny fanahy tsy maty mihitsy velona mandrakizay ny fanahy na izy makany amin'ny mandrakizay any amin'ny paradisa any amin'Andriamanitra na any amin'ny hafa be ho an'ny finoana kristianina amin'ny finoana hafa izy samy manany azy hoe makaizy izy avy eo any amin'ny boudista manany finoany ny islam manany finoany ny hindoista ny animista sy ny sisa samy manany ninona ajaina amin'izay finoana zay ny tsirairay fa tsika kristianina rehefa maty fanahy ianao tsy mino an' Jesosy fa minofonao vokatry ny nofo ndao jerentsika inona ny vokatry ny nofo ary amaranana an'iny teboka voalohany iny Galatiana toko 5 andininy fa Galatiana toko 5 andininy fa 7 hatramin'ny faraky amby 20 efa teny fantatritsika loatra io fa averin'ny fanamasina averin'ny tompo hoe tsarovy ry zareo tsarovy ry zanako izy ny tenin'Andriamanitra eto ary Galatiana ihany eo toy an'le fampianaran'ny Paoly io Galatiana toko 5 andininy fa 7 reto aby zany ny vokatry ny nofo ary misy 5 izy reto fa ovakiko tsy manina aloha averiny vakiana mahatsara ny amelenana an'izany andininy fa 7 amin'ny toko 5 amin'ny Galatiana hatramin'ny faraky amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy fa miariary ny asan'ny nofo de izao avy zany asan'ny nofo zany ny fijagajangana ny fahavetavetana ny fahalotona ny fijerojejona ny fanompohtsampy ny fanaovan'ody ratsy ny fankahalana ny fifandirana adilay fahatezerana fifampiandaniana fisarahana fahatsondalana amin'ny finoana fialonana von'olona famamona filarovan-dratsy ary ny toy izany rehetra izao lazaiko aminareo raha teo taka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany eny de tsy ry Paoly mahazava tsara izay manao izany de raha toizantsika kely io raha raisina am'leo ambony manao an'izany vokatry ny nofo zany mamoha an'izany vokatry ny nofo zany de mazava be eo amin'ny andininy faraky amby 20 farany hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra mazava be ny tenin'Andriamanitra mino fa na tsy ho azavaina azy zany de mazava vokatry ny nofo dia ireo rehetrarehetra eo tsy tononoko tsony reo 12 reo izy ao aminao 15 produits de la chair fruits de la chair fruits charnels rehefa tsy ny fanahy no mitarika anao rehefa tsy ny fanahin'Andriamanitra mitarika anao de tsy misy leo anelanelany na hoe za sady tarian'ny fanahy
no sady hitarian'ny nofo de za zany mixte tsy misy an'zany na ianao tarihan'ny fanan'andriamanitra na ianao tarihan'ny nofo a hitantsika teo ny kahanainana safira tsy misy eo anelanelany ny sainy sy ny nofony a ny hevitra nonony amin'ny tenany izy fa nanana bony volonté nanana bony fakelaina izy tao amin'ny apahany fa tsy neken'andriamanitra tsy neken'ny fanamasina tonga de maty izy manaitra anazy zany teny zany ary mampianatra atsika zany teny zany hoe manontany tena zao hoe mandeha araky nofo ave eo tsika zao mitapany voalohany mandeha araky nofo ave anjaranao mamaly azy eo ny ten'andriamanitra sa efa mandeha araky ny fanahy zay nitapany voalohany ho jerentsika am'izay a izay ny kahanainany azy safira nampalaelo ry havana nanome vola izy fa le vola nomeny iny a tsy nakasitran'andriamanitra toy ny fanatitra nataony kainy maty amin'ny maty abela namony any abela izy satria ny alina noho ny vokatry ny nofo de mamono olona noho ny fialonana voaka teo ny nataony izy mivady teo de ny fitiavana an'le vola fitiavana ny voninahitra eto sika de mila mangataka ny fanahy masina ny voninahitra am'izao fotoana zao a ary tena ny devoly de tena fetsy ary ny devoly satana de eo koa ny tena mila mitandrina zanak'andriamanitra satana de tsy matory 24 heures sur 24 heures izy a actif izy ary zay ny mission mandravy izy de mandringana ary ny sibleny a tsy mifidy anizaniza fa ny zanak'andriamanitra any sibleny zay tsy any zanak'andriamanitra tsy rara iny satria fanazy rehefa zanak'andriamanitra ianao rehefa zanak'andriamanitra isika de mila mitandrina mila miambina fa ianany safira tena nafantatra tsara ny fahamarinana fa tsy niambina tsy nitandrina de tratra mila mitandrina mila miambina mbola ety an-dalana isika zay ny tantaran'ny anany safira mihinao fa akalesontsika tsy hiditra am'izay nataon'izay fa hijerentsika ny tapany faharoa ny kahany ny ainany deuxième personnage ny tapany faharoa de fa hiditra satsika fa aza matahotra fa tsy ho lavy ty ten'andriamanitra ty ao amin'ny asana poste ao amin'ny romanina no jerentsika hiditra amin'ny deuxième personnage tsika iza le olona araky ny fanandray nandeha izy olombelona ihany izy a ihany anasafira olombelona ohatra tsika de hiditra am'ty katy tsika hoe olombelona ohatra tsika ihany koa fa nandeha araky ny fitarihan'ny fanahy izy de ary nampianatra be dehibe a momba n'zany fitarihan'ny fanahy zany de tsy iza fantatra loatra ao amin'ny romanina jerentsika ary romanina toko fahavalo ary ty romanina toko fahavalo ty eto ampanombohana de manasanao a rehefa aveo na rehefa mirava ny fotompo favahana de afaka vakianao hatramin'ny manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo a fa mafonja be izy ty raha resaka io hoe fitarihan'ny fanahy ahoany zany hoe manaiky hoe marche je marche selon l'esprit de Dieu selon le Saint-Esprit la conduite du Saint-Esprit afaka micreuser ao ianao romanina toko fahavalo andininy faefatra ambe folo a ka hatramin'ny fahafito ambe folo zafady vakina amin'ny anaran'i Jesosy andiny faefatra ambe folo manao hoe fa izay rehetra tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahim-panandevozana ho amin'ny tahotra indray a ianareo fa nandray ny fanahy ny fananganananaka izay hiatsotsika hoe abaray eo ny fanahy de miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika andiny fafito ambe folo ary raha zanaka isika dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no pirelova ao amin'ny Kristy raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy ihany koa venery amin'ny andiny faefatra ambe folo tsika ny tianao tsendrina amin'ny voalohany eto amin'le tantaran'ny Paoly hoe ahoana raha nitraikefan'ny Paoly ny zavatra niainan'ny Paoly ny apôstôly Paoly ity hoe fitarihan'ny fanahy ty de mazava ny teniny ary tonga ny ahy de nitsiny ary zay mahafinaritra ny fomba fahitana manokana azy azo rehefa nijery an'ity ireo verset epistile marobe an'ny Paoly rehefa teo amin'ty resaka fanahy ty de zao no tsikaritra ry havana i Paoly a tsy diplomaty tsy maiky vilavilana hoe il faut avoir la diplomatie amin'ny asan'ny fanahy masina tompoko a ohatran'ny Peter zany tsisy diplomatie ho hitanao amin'ny Peter tonga de ohatran'ny nataony Jesosy koa tonga de direct be taranaky menarana ry bibilava ozy izy matsy amin'ny faritsy eo tonga de nareo ozy izy ohatran'ny fasana amin'ny lalitra ivelany rombaka ny ao anatiny madio ivelany zany tonga de direct ary eto Paoly de niteny raha tarihin'ny fanan'Andriamanitra isika de zanak'Andriamanitra
eto zany paoly de mazava ny teniny tany roma izy nanoratra an'io an'ireo kristianina atao roma hoe ilaina ry zareo a ilayntsika romanina izay nandray an' jesosy ireo kristianina tanisan'ny voalombokatra mafy ny adintrareo tamin'izany a tany amin'ny taona entre efapolo a année 40 année 60 tany amin'ny année 60 tany zany après Jésus Christ tany hoany zany 20 ans teo mission nataony d'évangélisation a ny tany amin'ny jetilisa nataony Paul tany amin'ny année 60 tany zany izay tariny fanany zanak'Andriamanitra ary tia ny fanamarinan'ny Paul io de mazava be hoe rehefa tariny fanan'Andriamanitra ianao de inona ny zavatra miseho rehefa ny fanan'Andriamanitra no ao aminao a ny fanan'Andriamanitra no ataonko a rehefa ny fanan'Andriamanitra ianao amintsika de zao ny zavatra mandeha ho azy ary ateraky le izy tsy hoe mandeha ho azy fa ny vokatr'izay hoe ny fanan'Andriamanitra de mitarika anao a isaina iteny iasa arak'izay voalaza sy lazay ny tenin'Andriamanitra sy takin'ny tenin'Andriamanitra averiko rehefa ny fanaman'Andriamanitra no mitarika ahako a rehefa ny fanan'Andriamanitra no mitarika ny fiainanao a de tonga de automatique satria ao aminao le izy ao aminao le fanahy de misaina ianao a miteny ianao a miasa ianao a arak'izay lazay ny tenin'Andriamanitra sy arak'izay asa tian'Andriamanitra ampanaovina anao mandeha ho azy zany tsy misy fanan'Andriamanitra mihitsy zany a tsy possible mihitsy hoe misy fanan'Andriamanitra ianao de iverina am'le vakitsika teo hoe misy fanan'Andriamanitra le olona nefa nisy tena olona rakizy be izy zany de tompony rakizy mihitsy izy a ary tena raha tezy dava mihitsy izy a tsy misy sorira mihitsy eo amin'ny tareny ohatra zany teneniko zany ohatra fa rehefa aminao ny fanahy masina ho hitantsika rehefa aveo inona moa le fruit ateraky izy io e efa fantatrao le izy fa anisan'izay hoe miteraka mieritreritra foana ianao na matory ary ianao de mieritreritra araky ny tenin'Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha hoe saintsainao andro aman'alina azafady araky ny teny Josa hoe saintsainao andro aman'alina ity bokyny lalàna ity na matory azy ianao zany de tokony mandefa réflexion hoe Jesosy ahoana tokoa moa zany zany ny tena izy izay ny andrasan'Andriamanitra amiko mety mbola tsy ho tonga am'izay tsika fa atosika Andriamanitra tsika amin'ny tendre makany hoe limite tsika de eto amin'ny eto hatreto io enjeo io ny fahatanterahanao io hoe mandinika misaina ny tenin'Andriamanitra miteny amin'ny zavatra araky ny fanahy ary miasa araky ny tenin'Andriamanitra araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra de i Paoly any aty arina kely miverina any amin'ny Galatia tsika fa tsy ade lavitra fa maro be aloha tena miteny anareo hoe raha hijery ny verset mikasika an'ity fitarian'ny fanahy ty tsika lava be fa tsy hanao fampianarana lava be fa zavatra tonga de mivaingana azontsika raisina hoentiko a hoentinao hoentsika hoe Jesosy hoe mazava ny teninao a mila mandeha araky ny teninao zay a mila tarianao zay a raha tianay a ny ovelona ny fananay fa raha mandeha araky nofotsika de mazava le teo fa fahafatesana ho hitantsika rehefa aveo da ora jerentsika nytoy an'le l'expérience Paul ao amin'ny Galatianina nanandrabe Galatianina ny Paul tamin'ity resaka fitarian'ny fanahy ty tsy haiko zay problème maniaina an'ireo kristianina atao Galatianina zareo Galatianina na somary tady efa nitendre ndray koa verina na toritory de lasa somary charnel tampoka teo na envieuse izy teo aiza Jesosy ary ohatrany mbola tsy tonga ndraiky io ohatrany mbola elaela izy zany fa ohatrany lasa any amin'ny tongolon'ny Egypte tampoka ndray a de nanoratra Paul hoe attention zareo a reto 15 reto mivokatry ny nofo a de teto izy ny témoignage ty Galaty 2 Galatiana toko faharoa andininy faraky amby roapolo Galatiana toko faharoa andininy faraky amby roapolo a andininy faharoapolo a sy faraky amby roapolo eto Paul zany de mitémoigner zareo tao Galatia vaky ohatry zao ny anaran'i Jesosy hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao itsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko fa izay velomako ankehitriny amin'ny nofo de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tsy ahy ka nandolotra ny tenany ho ahy tsy nahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana de maty foana i Kristy le andininy fa raiky andininy faharoapolo io amin'ny ampovoany eo le hoe Kristy no velona atao anatiko izy tsy izao itsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko de raha jerentsika am'izao zany teny zany a raha raisina mandeha mahitsy de ohatrany hafahafa zany teny zany hoe
tsy izao tsoro ny velona fa Kristy mivelona tao anatiko nefany i Paoly mbola velona eo. Dia izay no mahatonga terim-piandohana nazavitsika hoe ny fanahy sy ny nofo olombelona atsika io zany constitué atsika. Dia napetraka Paoly mazava tsara hoe raha za hitanareo io zareo efa tsy za tsony io velona io fa ilay zanak'Andriamanitra ilay fanan'Andriamanitra mitoetra tamiko io zao ny velona dia io nitarika azy satria fantatrao ny tantaran'ny Paoly niova izy teny an-dalina Damascos ary tena transformation totale ary nanomboka teo Paoly dia nanarana novaina mihitsy hoe tsy Saoly tsony mihitsy aloha anao fa adinoe any zany fa Paoly ianao zao dia niova hatramin'ny anarany dia ny fanan'Andriamanitra nitarika azy teo mandrapahafatiny. Ny tiany Paoly zaraina eto dia hoe azo atao tsara ry havana i Paoly dia lehilahy salamika anadahanao izy ohatran'ny anadahanao izy raha vehivavy ianao ray aman-dreninao izy raha zanaka isika fa ny teny mazava na vita ny teny ary araky ny tsindrimandry ny fanomasina hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy mivelona. Dikan'izay dia mbola manamafy ilay nytenen'ny tany Roma izy hoe rehefa Jesosy mivelona aminao dia centre d'intérêt anao ato ampifonao Jesosy, ny source de vie anao, ny raison d'être anao, raison de vivre anao dia ny fanamasina no mitarika anao amin'ny rehetrarehetra hatramin'ny détail hatramin'ny atsipiriany dia izy no mitarika. Dia izay ny teneniny eto hoe Jesosy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra no mitarika anahy, izy ny centre d'intérêt ko, izy no motivation ko, izy ny raison de vivre ko, izy daholo. Tena marana izy ho faranantsika avy hatrany ajaniko sady ny expérience amin'ny Paoly hoe ary amin'ny 2 Corinthiens tiana maranantsika azy dia tapahako iny momba ny Pauline 2 Corinthiens Korintiana faharoa toko 4 azafady 2 Corinthiens 4 verset 7 eo zany fameno amin'ilay fanazavana nataony tany Galatia io hoe ahoana zany rehefa Jesosy no mitarika ny fiainanao fanan'Andriamanitra na ilay fanan'ny fahamarinan'Andriamanitra na ilay fanamasina dia nanofo azy sika dia misy contexte hitantsika satria tsika dia zao ary tiany Paoly tenenina hoe miatrika ady isika ary tena niatrika mamay i Paoly ny apôstôly Paoly fantatrao zany tsy valapatra amin'izay tsika fa dia ty ny révélation amin'ity dia ho andrareo tao Korinto indray mahazo daholo na ny tany Roma na tany Korinto na tany Galatia na tany Efesosy na taiza nomeny Paoly amin'ity daholo. Dia ty ny 8 Corinthiens ity dia hoe 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 à 10 amin'ny anaran'i Jesosy fa manana izao tahiry izao amin'ny vilany tany izahay mba ho amin'Andriamanitra ny halehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Eo aloha zany dia efa mazava hoe tsy noho ny maha-olona tsy noho ny amin'ny maha-Paoly na noho ny mahazaha na noho mahizao ianao ny amin'io asa fanompoana ataontsika tsirairay avy io ninona saim-panompoana ataonao fa noho ny halehibe ny herin'Andriamanitra raha izay tonga dia ny spesifiany tsara hoe ilay Andriamanitra ny tena tompon'ity tantara ity zareo andiny fahavalo dia ny teny amin'izay izy eto tsara raha antsika tsara andiny fahavalo ozy izy Paoly hoe voadity pahoriana izahay dia eo ny conclusion amin'izay nefa tsy malahelo manaraka very hevitra zay nefa tsy mamoy fo andiny fasivy enjehany zay nefa tsy nafoy nazery zay nefa tsy rava andiny fafolo farany dia izy hoe mitondra ny fahafatesan'i Jesosy zay mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho amin'ny tenanay fa ny fiainany zany Jesosy zany. Eo zany raha mandeha ara-nofo isika raha tena mandeha ara-nofo isika dia io zavatra andraisan'ny Paoly io manomboka ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahasivy dia hoe voadity pahoriana zay dia hoe nefa tsy malahelo amin'ny ara-nofo zany tompoko anekdotika na contradictoire zavatra tsy possible hoe ianao hoe voadity pahoriana dia hoe tsy malahelo aiza koa nisy an'izany fa ary zay mba i apôstôly Paoly dia c'est un philosophe aussi manana philosophie izy ary sady mahay théologie tsara dia napetrany tsara le contraste reo hoe voadity pahoriana tsika fa tsy malahelo tsika dia io ny tian'Andriamanitra idemontrena amintsika androany hoe ny fanamasina rehefa mitarika anao ninona contexte mety hoe nazery ianao tsy tiany olona io ndray fa mivavaka indray reto olo reto tsy ianao aloha dia tsy mandova tsony ianao manomboka eto very ny lovanao nazery ianao mety nroany ianao fa tsy nafony Andriamanitra zany ianao ohatrandry Paoly tena nanenjika fanenjehatra na ny Jiosy ara nanenjika amin'ny Paoly na efa apôstôly azy izy
mbola niatrikady Paoly tsy tonga am'izay fa lavitra be raha ho développena zay mbola nanenjehany jios izy na de efa izy efa nandray famonjena ary miverina tany Jerosalema vono io de lasa niala tao Jerosalema izy any amin'ny acte 21 ahitanao an'izay de io no tiany Paoly tenenina hoe mitondra ny fahafatesan'i Jesosy le Jesosy hoe tsika ao amintsika ny fanahiny masina Andriamanitra mampianatra atsika de ninninona zavatra lalovako ninninona zavatra lalovanao rehefa ny fanan'Andriamanitra nitarika aminao a manga foana io lanitra io ary azo atao tsara zany ary zany teny zany tenin'Andriamanitra fa tsy tenin'olombelona ka zay no mahatonga ny Paoly nananatra ny Korintianina hoe mety ary tsara ho fantatritsika ry havana fa tam'izany taona zany a mety misy mahafantatritsika fa tsara ho fantatritsika fa tam'izany année ataoko hoe année 60 année 60 entre 60 70 ny empereuran'ny neurone ny empereur tam'izany neuron empereur nanentsaka kristianina de ahoana ozy izy anao ny fampijaliana kristianina eo amin'ny Colisée reny le misy boribory reny tam'izany tany Rome de misy liona ao anatiny eo ambany ao a de ampidiriny eo am'le arène eo am'le kianjo ampovoany ny kristianina de sokafana ny arène sokafana le grillage misy liona de hoan'ny liona dao le kristianina reo hatramin'ny zaza mambehivavy a zany tompoko ny aina kristianina tamin'ny andron'ny Paoly ary ny teny Paoly hoe voageja isika manodidina isika fa tsy mamofo ny zanak'Andriamanitra tsy raha tarihan'ny fanamasina tsika tsy tokony andalina ray seconde raha ohatsaitsika raha zany famozapo zany fa ny devoly de metaka atsika foana nofotsika io atakeny ny saitsika ianao ve de mbola hiatehatra amin'ny Andriamanitra ao zao ianao nasorony taminao zavatra tianao ianao ve mbola hitehatra ohatr'izay le izy de nazavainy tsara mety ho very hevitra ihany zay ndray mety hoe Jesosy hoe hiverina ahoana ny hitondrana ny tiasanao ty ahoana mbola hitohatra zao ihany sa tokony efa ho any amin'ny fiangonanao sa ahoana ny andehana ahoana ny zavatra ilainao men'Andriamanitra hevitra tsika ao anatin'izany zavatra zany satria zany zao anisany miatika an'izany ny fiangonan'Andriamanitra rehetra fa Andriamanitra no manampy antsika ao anatin'izay aleo ny fanamasina no ame an'le directive hoe tena ato le izy amin'ity fotoan'ity aiza le izy ahoana sy ahoana araka io tenenin'ny Paoly io de izay zay ny tantarany ainan'ny Paoly azy amarana antsika an'le tapany fizarana faharoa de hiditra amin'ny conclusion tsika de miverina re am'le Galatianina any efa fantatrao le izy Galatianina toko fahadimy toy an'le teo Galatien livre de Galate chapitre 5 verset 22 hito ndray de nazavain'ny Paoly tsara ny apôstôly Paoly hoe rehefa ny fanan'Andriamanitra nitarika anao de niteneniny to amin'ny Romanina hoe zanak'Andriamanitra ianao aloha zay raha izay faharoa rehefa ny fanamasina nitarika anao de tsy anao tsony ny velona fa Jesosy ny velona mitondra ny fiainanao fahatelo rehefa ny fanamasina ny eo aminao de reto vokatra reto hita ao amin'ny fiainanao ino aby le vokatra hita Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny vokatry ny fanamasina de zao reto avy izy zany fitiavana fifaliana fiadanana faharipoa famorapanahy fahatsarana finoana fahalemem-panahy fahonona-poa tsy misy lalàna manohatra an'izany hatreo fahatelo amby roapolo na amin'ny tena le vokatry ny fanahy raha zareo de tsy haiko aloha nareo fa zady ohatran'ny manonona le vokatry ny fanahy anao de fahalesy sady hoe fitiavana fiadanana peace and love tonga de nainao tonga de ohatrany ampe zany hoe tena zany ary satria ary reo napetraky Paoly tsara hoe tsy misy lalàna ary tena navahany tsara hoe tsy misy afaka manohatra an'izany fa rehefa ny fanan'Andriamanitra no nitarika anao de ny voalombokatra hita eo amiko ny voalombokatra hita eo aminao ny voalombokatra tokony hita eo amintsika raha mbola conditionnel raha tena ny fanan'Andriamanitra nitarika atsika de zao fitiavana ary fitiavana io raha tena analizentsika agape io amin'ny teny grika le agape de zao tsotra le nataony any Safira hoe ny tenany sy nizy menakavy aloha fa ny dikany agape de zao tsy mijery no an'ny tena fa mitsiny hafa zay ny sens ny dikany agape tia ny vina de zao hoe tian'Andriamanitra isika ny fanamasina nitarika de tsy mifocus aminao ianao fa atosiky ny fanan'Andriamanitra ianao jereo no manodidina anao voalohany jereo Andriamanitra ao tapony loha atsika faharoa jereo reo manodidina atsika zay vao asian'Andriamanitra mety mijery atsika zay le fitarian'ny fanamasina fiadanana tsy mipaniky zany mihitsy tsika ninninona zavatra mety miseho mety hoe zao ny contexte am'izao naiza hitovizana na ny eto Canada na ny any Frantsa na ny any Madagasikara na ny La Réunion na izy na ny Maurice izy deuxième vague ve izy troisième vague ve de ozy ako aminao ajanony le resaka vagy fa zao
aloha ny fanamasina rehefa aminao fanamasina na misy vaky fampirina eo za tsy aniry fisian'ny vaky fa zao tiako hiviana de hoe na isy vaky fampirina eo na tsy isy vaky fampirina fa rehefa fanamasina no amiko a no aminao de inona ny résultat tsy hoe eo ampe miadany ianao ten'Andriamanitra ny confirmer an'izany a rehefa ny fanan'Andriamanitra no tarika atsika de tsy matahotra tsika mila mitandrina tsika ekeny zany mila mandeha amin'ny fahendrena araka ny teny Jesosy hoe mitandrema ary mila miambina fa reva ny fanan'Andriamanitra no tarika atsika ary havana faly sika ary mahay mifaly tsika na de ao anatin'ny fahoriana mangidy azy mahay mifaly tsika na de ao anatin'ny fahoriana mangidy azy zafady hofaranana ny ten'Andriamanitra hofaranantsika ny ten'Andriamanitra inona ny fehiny sy fitiny azo atao ao anatin'izany zavatra anankiroa ny hitantsika teo raha averiko kely a tantarany any an'asy Safira izy mivady couple izay nandeha araky ny nofo sy ny araky ny sainy nampalahelo a maty izy maty teo ny eo i Paoly a nandeha araky ny fanahy ary hitatsika ny vokatry ny razain'ny Paoly teo fa tia koa tsara fantatritsika adiniko teo azafady i Paoly koa de maty fa ahoana ny nahafatesan'ny Paoly raha ny mpanao tantara ny historien sy ny théologien de zao hoe tany amin'ny année 67 Paoly no maty a raha ny biographie Paoly jerenao de notapahana ny lohany décapité izy a tamin'ny andron'ny empereur Néron ary nivavaka izy alohan'ny afatesany a ary latsany fanamasina ary rehefa tena hoavy ny fotoana nanolotra ny tendany izy hoe hotapahana de tsy nitentsony Paoly a fa tonga de nitapahana efa nanolotra ny fanahany tiany viny samy maty any na ianany asa na i Paoly fa zao tsy nitovy na ny fahafatesana azy de tsy nitovy indray a efa vonona tsara indray a tena mety mbola tsy nieritreritra no faty a na hoe ho tapitra ny fiainany fa tonga de tapitra conclusion de zao mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra zay aloha zany voalohany mila miambina ny zanak'Andriamanitra ahoana ny volazan'ny ten'Andriamanitra tsara fozy izy fa ny devoly a ny fahavalontsika ny fanaratsy dia tahaka ny liona comme un lion ny liona toko de tsy manana mission fa tsy nihinana hena ohatran'ny any amin'ny savanna reny na any amin'ny forêt raha vao mahita izy na antilope na zèbre na ninona de no nihinana ihany ohatrany devoly raha vao tsy miambina tsika raha vao tsy eo amin'ny veilleuse tsika de mety ho tratra anazy ny any an'asy Safira io ary matoy ny napetraka Andriamanitra ary nizaray tamitsika androany de tia mpitandrina izy de misaotra ny tompo manokana hoe mila mitandrina ary zanako fa tsy mora ny lalan-danitra ary lalam-panontona de miamafy arakaraky ny atongavana any an-danitra ary miatery de zay mahatonga ny fanamasina nampatsiahy hoe tandremo tantarany any an'asy Safira sao roboka ao fitiavana laingy io fitiavana volo io fitiavana voninahitra io miteraka fahafatesany io na mety ho velona aho mety ho velona isika fa maty ara-panahy satria nofo no mitarika ndehaka ny modèle amin'ny Paoly de araka ny teneniny amin'ny Romanina donc jerentsika Romanina toko fahavalo a Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo a andininy fasivy azafady tompo Romanina toko fahavalo andininy fasivy de ozy izy Paoly tamin'ny Romanina eto hoe fa tsy eo amin'ny nofo ianareo fa ao amin'ny fanahy eo zany izy de efa mampianatra sady hoe aloha atao malemilemy ty nofo ty aloha tsy ampitenenina izy ty manana feo koa io manko miteny manko le nofo tsika ty miteny izy io de aloha ny feon'ny fanahy n'Andriamanitra ao amintsika no enoana fa tsy eo amin'ny nofo ianareo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao aminareo raha misy kosa olona tsy manana ny fanan'ny Kristy a de tsy azy izy mazava le tenin'ny Paoly a tsy ho développena tsony zany rehefa tsy manana ny fanan'Andriamanitra isika rehefa tsy manana ny fanamasina ao anatintsika isika dia tsy any Kristy aho tsy any Kristy ianao raha vao tsy eo amintsika zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra de eo amin'ny fiainantsika manofo sy raha de misy an'ity partage ny voaraiko tamin'ny tapapolany ty menam-panompon'Andriamanitra reny nefa ny tena mifandray amin'ity ten'Andriamanitra ty isorako ny tompo satria Andriamanitra tena mialimente ny teniny a raha miresaka tsika hoe PME manana faharetana fa ho tapitra ty fa tsy ho lavatsony azafady PME de ozy izy ianao inona ny tonga ohatsainao raha mitena hoe PME ho antsika mpanara zao de mahalala an'izay de hoe petites et moyennes entreprises zay le hoe PME PMI PME petites et moyennes industries petites et moyennes entreprises zay le PME aty amin'ny fandrarany zay secteur na business a joiny business a
resaka fandarana fa hoy amin'le fizaran'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoentiko aminao eto ary isorako azy zay hoe aty amin'ny fanarahana an'Andriamanitra idiran'ny PME dia ozy ianao hoe ahoana ny idiran'ny PME amin'izany ianao ary ny teny teo hoe tokony mandeha araky ny fanahy ka zay misy le izy le PME aty amin'ny ara-panahy dia zao parole le P voalohany dia le M moi ianao le tenako dia E esprit PME parole moi esprit ahoana ny roa azon'ireo ahoana ny mécanisme ifandraisan'ireo aty amin'ny tontolo ara-panahy satria ny teny ny tompo hoe izay tarihan'ny fanahy ny zanak'Andriamanitra tenen'ny Paoly teo ary mandehana araka ny fanahy araka ny verset initial dia mangina ny nofo tiany aviana dia zao raha tiatsika no tarihan'ny fanahy dia mazava be parole mila mamaky sika ny parole ary Jesosy satria ny parole ao anatin'ny parole no misy fiainana ary ny tenen'ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika rehefa avy eo satria na Andriamanitra raha nanomboka ny teny dia nanomboka ny zavatra rehetra dia hitantsika amin'ny Genesis toko voalohany ny teny Andriamanitra hoe misy ao anatin'ny teny zany ao anatin'ny parole misy fiainana misy vy misy lumière misy beauté fahatsaran'Andriamanitra dia io ny parole ary tsy vakiana fotsiny ny parole fa mila miainy koa tsika anisan'ny kanalina itenenana an'Andriamanitra amiko ny fianonan'ny teniny dia izay zo ohatra zao zika hoe fanomen'Andriamanitra fahasoavana hoe afaka mahazo ny teniny hoe mila miaino satria raha vao miaino ianao dia mahazo fahalalana dia mitombo ny finoanao dia mandeha anao dia mitombo ianao mitombo ihany koa ny fahalalanao dia mitombo ny finoanao an'Andriamanitra izay le parole dia le moi ajaniko aloha le moi le M le teny fa le esprit ny raisiko le esprit dia fandresantsika teo rehefa ny fanahy masina nitarika anao dia inona ny vokatry ny fanahy dia leo ndresantsika teo dikan'izay le nofo ty zany teren'le parole sy poretin'le esprit dia ohatran'ireny hamburger sandwich ireny potsotra ampovoany eo izy dikan'izay tsy miteny izy fa mangina le parole sy ny esprit no midomina dia malemy ny nofo ary zay satria fantatrao fa nofonao io nge no anisan'ny miady amin'io ianao asa ianao raha tsy matsapa an'izany fa za personnellement tena matsapa hoe miady amin'ity nofoko ty ay ohatran'ny tenen'i Jesosy tamin'ntsika tamin'ny introduction hoe itsika zao te manana fandrina be te hivavaka vao maraina na isakariva arakaraka sy ifandraisanao amin'ny Jesosy le nofonao nefa midingizana be amin'izay hoe efa hiditra eo ataony zao fa tena mila matory maraina na matory aloha fa vizana fa nanao nefa matsapa hoe tsy inorme zany état d'esprit-ako zany fa mila mivavaka dia irity le nofonao anao matoriza dia eo le guerre dia zay le hoe parole sy ny esprit no mitarika dia maty le miovony le moi zay ny fampianarana tiany Jesosy mena androany tapitra verset farany amarana antsika an'le teny dia zao io amin'ny Romanina io ihany fa midina eo amin'ny miakatra eo amin'ny andininy fahenina tsika sy ny andininy fahavalo Romanina toko fahavalo andininy fahenina sy fahavalo namarana antsika azy tena verset de conclusion dia ahoana ozy izy Paoly any eto fa ny fihevitry ny nofo dia inona ozy izy fihevitry ny nofo dia fahafatesana ny fihevitry ny fanahy kosa dia anankiroa ny confirmeny tany amin'ny Galatiana ny fiainana sy fiadanana la vie et la paix satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo eto zany dia tena nitsindrin'ny Paoly mihitsy hoe rehefa ny nofo tsy mifandray amin'Andriamanitra zany nofo zany raha resaka ny nofontsika ny izay itiavantsika amin'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe mandrafy an'Andriamanitra ny tenin'ny Paoly eto ary tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra ny nofo sady tsy hain'ny nofontsika zany sady tsy hain'ny nofontsika akory zany ozy izy Paoly andininy fahavalo ka noho izany izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao izay mahafaly an'Andriamanitra mino aho fa nazava izay tenin'Andriamanitra zay ary izay ny teny nomeny Jesosy atsika ary avana Galatiana toko fadimy andininy fahenina ambin'ny folo dia ny tenin'ny Paoly hoe mandehana araka ny fanahy izay zany ny appel tian'ny tompo atao raha tiatsika ny aina araka ny fanahy raha ifanandrain'i Jesosy ianao ka mety mahatsiaro tena hoe mitarika avy ny fanahy sa nofoko ny baiko anahy fotoana zao mbola fotoana ahafahantsika mandiny tena ahafahako mandiny tena tsara mihitsy ahafahanao mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra hoe makaiza zany fanompoko zany iza no mitarika amin'izao contexte zao 2020 zao afaka mbola mangataka ianao hoe fanahy anasan'ny fanamasina tsika zao miantso ny fanamasina tsika zao hoe aloha ny fanamasina ny ampaiky satria fanahy ny fahamarinana io mampiaiky io ary tsy ianao ny aiky tsy ny sainao na nofonao fa izy miteny hoe ireto le tsy nety tompoko dia miova ianao ary ny fanahy masin'Andriamanitra rehefa ao aminao
de teraky ny vokatry ny fanareo izay no lasan'Andriamanitra misaotranao naharitra tamin'izay teny zay fa de hofehan'izay de raha mbola tsy nirandray an' Jesosy koa ianao nefany tsy possible aminao misy no tariany fanamasina fa tsy maintsy mandray ny famonjena ianao aloha mibebaka de mandray ny batisa ny fanamasina mandray ny fanamasina de tarika anao ny fanamasina raha efa nandray n' Jesosy aho raha efa nandray n' Jesosy ianao de ndao anavoan'izay faneken'izay hoe tario zay Jesosy ny amin'ny fanomponao inona zao ny asa fanompona ataonao naiza misy anao tsisy asa fanompona kely sy be zany fa mitovy dao ny asa fanompona ohatra n'Andriamanitra ary le fizarana maly hoe tamin'ny Facebook hoe kristianina de tsy misy hoe kristianina ianao de ianao ambonina ny hafa ambany fa olombelona mitovy daholo tsika eo mbany fahasoavana daholo ny olona rehetra de aleo ny fahanany masina no hitarika amakivaky ty herinandro vaovao ty tsika tsy fantatsika Jesosy fa rehefa mifanamasina mitarika de fifaliana fitiavana fifaliana fiadanana sy ny tariny rehetrarehetra reo de izany ane no iainako izany ane ny iainanao manomboka eto ary apatsahivon'ny tompo manasanao hivavaka de iary hivavaka tsika ary anasa mifanamasina mba ho amangy anao izy ary mivavara raha sitrakao de ndao iary hivavaka samy iary hivavaka tsika afaka mamoaka feo tsara ianao satria any tokantranonao de afaka mifono afaka manao fibebahana afaka miantso famelan-keloka hoe tiako Jesosy raha ianao no mitarika fa tena nanota ary tsy mendrika fa fananao masina ny angatahako manomboka izao de tena ho avy izy vavaksika Andriamanitra manome ny voninahitra anao zahay tena nyteny taminay ianao anio ary misaotra anao tamin'ny taridalana fanamasina satria niteny ianao ary nyteninao de mazava mandehana araky ny fananao fanahy de tsy hatateraka ny filany nofo ianao reo nofo de tena miteny mitabataba ny nofo mitady zay zavatra ilainy nofonay fantatrao zany ary fantatra ihany koa zany kanefa ianao teto de niteny hoe rehefa mandeha araka ny fananao zahay de tsy tateraka daholo ny zavatra tiany nofo atao misaotra tamin'ny fampianarana Jesosy mino zay fa tsy sotianao na izahay eto amin'ity tokantrano ty na ny any amin'ny tokantrano tsirairay zay manaraka hanaraka ny diany any anasy safira maty ary folaka ndato ny tampoka mihitsy izy mivady na de nihevitra ry izy fa nitondra vola teo kianjanao ianao mijery ny fo Andriamanitra ary ny olona rehetra tianao hibanjina anao satria ianao le Andriamanitra tsy azo fitahana ny olombelona ny paster ny katekista ny dekona ny mpiandry mety azo ny fitahana amin'ny maha olombelona fa ianao tsy ho voafitaka inao vinanao vina ny fananao masina no angatanay Jesosy mangataka anao zay fanamasina amanginy tsiraray avy satria araky ny fizarana ataon'ny Paoly teo de na ao anatin'ny fahoriana ary Paoly de tsy mamoy fo izy na nazera azy izy de tsy ravy izy ary na ninona verevitra ry izy de tsy namofo zareo satria nahoana ny fananao Jesosy ny rehefa tao ary tsy Paoly tsony ny velona ozy izy fa ianao ny vela tao anatiny ary indra aminay zany teny zany androany tsy ho izay intsony tsy ireo vahoaka anao reo intsony no velona fa ny fananao ao anatiny ianao mihitsy no velona de tena hipariky zay fahatsaranao zay hiparitaka amin'ny fiarambonina ny fitiavana hiparitaka reo vokatra rehetra ny fifaliana ny fiadanana ny famorapanahy de tena hiaina araky ny tenao zay hoe ho tonga ny lanitra ho tony efa any an-danitra sady ny ety tany satria miaina amin'ny fiainanao zay rehetra ary azonay atao zany amin'ny fanampianao de ianao no omena ny voninahitra Jesosy de tsintsinona izay ampio izay koa tompo ny vokatry ny fanamasina dia anana an'izay fietrena fahonona teny ao amin'ny teninao ampio izay aiaina oliana maky oliana hitrandraka ny fahasoavana sy ny fampianarana momba ny fananao de ianao no isaoran'Andriamanitra makasitraka tompo misaotra tompony amin'ny teninao ho anao midera sy ny voninahitra mandrakizay amen misy iraray farany fanamasina alohan'ny amaranana ny fitopo fafary makasitraka tompo fanahy midina ianao ka fenoy tanteraka ao rakofy ny herinao ao mba handeha tsy ho reraka zay ny raha ataontsika
tena miranao tontolo piainako tsy mahefa ninonninonao tsy anao fa ny herinarany momba nampatanjaka raha mandresy eo telo Thank you.